dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahany indray miaraka amintsika no anatin'izao teny fampahirezana izao. Milohan'ny zavatra rehetra nefa ndeha hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray eo, tsy mitsahatra ny misaotra mitera ary mankalaza ny marina izahay, satria tsapanay tokoa ny fomotram-pony lehibe na teteo aran'ny fiodinanay rehetra. Manoloana ny famarinany teninao, misy ny fepetra izay apetrako mandrakariva, kanefa tsy araka izany lalaka izoranay, ary hitantaratra izany dia anivon'ny fiainana andavanandro ao tokantrano, anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena, ny fepetra rehetra mahasoa izay takina ho arahanay. Matetika tsy pahanay kanefa tsy nijery an'izany ianao, fa namindra fo taminay ary namaly vavaka. Ankehitriny dia miaina ao anatin'ny fitony-tsaina ny vahoakanao, na dia mbola eo aran'ny ady izay hatrehany. Reny rehetra reny asehoanao, tsy ny fahamarinana nefa izay dia olona mpiodina mandrakariva, fa mba hanehoanao amin'ny fitiavanao araka ny tenin'ny Jesosy Kristy hoe ny amin'ny olom-bafety dia nafoezina ny loza mba hisin'ny tsaina izay rehetra velona, ka hitodika hifikitra aminao, anantenanao amin'ny ady izay hatrehana rehetra. Fantatra efa Andriamanitra tsy mba mahay mandainganao fa mahalala amin'ny zavatra rehetra, ary ny zavatra mitranga velanao izy nasoana ratsy, ary hitanay ny tantaran'ny Joba, tsy hoe rehefa mandeha mahitsy dia tsisy zava-tsarotra enjady, fa avelanao hitranga mba ho fizahany toetrana izy sy hitezana ny fikitra bebe kokoa aminao. Kanefa tsy ho mandrakizay izany, fa misy fotoana voatendrinao izay aminao ny voninahitra dia mbola matoka izay fa hitsinjo anay ianao, dia ny fanahinao masina anao ka hiasa mandrakariva mankatra hatramin'ny saina mampananaka aizanay misintona lesona ny amin'ny teny fikasana rehetra izay nomenao anay, ary mba haizanay meno ny feonao ao anatiny toe-javatra mitranga. Dia ny anary Jehovah fameno mpanompono amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia faly miara-bantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tsy mitsahatra ny misaotra amin'Andriamanitra tokoa tsika no ny famotram-pony lehibe, satria raha tsika eto firenena miditra ao ampovoan'ny ririnina mihitsy tsika, ary raha ny fianaky ny valana retina, raha ny fandinihan'ny manam-pahaizana dia ao anatin'izany andro mangatsiaka izany mihitsy ny tokony hivoarany valana retina ka mandringana olona maro. Zavatra mahagaga nefa dia manomboka misoritra tsikelikely amin'ny fandresena isika ao anatin'izany ririnina izany. Mateteo raha ny ezaka maro isan-karazany izay tsy lavina fa nitera-boka-tsoa teo anivon'ny tompon'andraikitra maro isan-karazany, dia ny azo lazaina vokatry ny fifikiran'ny olona tamin'Andriamanitra sy ny fitarainana tamin'Andriamanitra, dia naneho zavatra tsy takatra ny sain'Andriamanitra ry namaly vavaka tsika mandrakariva. Tsy mbola azo atao hoe mpandresy isika, ary ny ady mbola tsy vita, ary ny zavatra tsara ho fantaritsika eto amin'ity tany fandalovana ity, miatrika ady mandrakariva. Kanefa ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia apetraka Andriamanitra ao anatin'izany tany fiediny izany, mba ho porofon'Andriamanitra fa ny miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy mivoaka mpandresy mandrakariva. Nandalo loza maro tsy tambisaina izay niaritra manerina an'izao tontolo izao, miaritra teo anivon'ny firenena. Azo lazaina fa nisy ny fiarovan'Andriamanitra ary azo lazaina na tsy mbola vita aza ny ady eo am-pelatanantsika ny fandresena ny amin'i Jesosy Kristy. Na eo ary ny toe-javatra mitranga rehetra, tsy hoe miadana sy sambatra tsika, fa raha mijery ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra, satria
hitantsika tao amin'ny Zakaria 4:5 ary izaho Jehova ho mandafo manodidina azy roa voninahitra eo foany, mampiseho fa io no teny fikasana iaina zao firenena zao mandritra ny tontolo ity, kanefa tsy mora ny anatanteran'Andriamanitra an'izay teny fikasana izay, ary tsy afaka hifaly fotsiny tsika hoe ankany miaro antsika Jehova, any ny voninahiny amintsika Jehova, fa misy lalatsarotra tsy maintsy hodiavina izay nisotomantsika lesona tamin'ny tantaran'ny Joba, mandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra ary nanao izay marina, kanefa vokatry ny etraketraky ny devoly izay mitady andringana dia niaritra zavatra mafy, ary navelan'Andriamanitra hitranga teo amin'ny fiainan'ny Joba izany, fa tsy nampivadika azy tamin'Andriamanitra. Ary ny fiafaran'ny tantaran'ny Joba izay hitantsika teto hoe naverin'Andriamanitra tamin'ny Joba ny fiadanany ary nandray avo roa eny izy ary nahazo taona ela ny ainana, izay vao maty. Ary izay mitoko atsika ny zavatra mafy andalovantsika raha mifikitra amin'Andriamanitra tsika dia tsy mandrakizay ny fahoriana, fa misy valim-bavaka any ao amin'Andriamanitra amin'ny reny, amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra tahaka ny Joba. Torak'izany koa Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehatra izay natsipiny Nebokadnezara vokatry ny tsy fanekena ny foto-kevitra izay najoro ny koa nolon'ny sarolona volamena izay natsangany mba hivavaka taminy, fa nijoro tamin'ny marina izy, nitahotra n'Andriamanitra ary tsy natahotra na dia isan'ny baby tao Babilôna aza. Ary anisan'ny teny mahafinaritra nambarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego iny, tsy misy antony tokony hamalina ianao ry mpanjaka ozy, fa fantatra efa ny Andriamanitra dia mavonjy ianay amin'ny tananao, kanefa na tsy izany aza ozy tsy ankohaka izay eo anoloan'ny sarolona volamena izay natsanganao. Ary be dia be ny lesona azotoma ao amin'ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, satria fantatritsika tsara any firenen'ny Jiosy teo anatrehan'ny Babilôna dia firenena efa niana lemy, ary izany dia vokatra ny fiodinany tamin'Andriamanitra ka natolotr'Andriamanitra ho baby teo anoloan'ny firenen-kafa. Kanefa tao anatin'izany dia nisy ny azona ny famarinana, Daniel, Sadraka, Mesaka ary Abednego. Mety mbola misy maro fa ireo no tantara hitantsika eo amin'ny bokin'ny Daniel, ny azona ny famarinana izy. Kanefa azo jerevana, azontsika sitomana lesona ihany koa eo amin'ny fiainantsika, satria Babilôna tamin'izany vanim-potoana izany dia azo lazaina hoe ny firenena matanjaka indrindra teto ambonin'ny tany, ary ny kilay ary teo ambanin'ny ziogany avokoa ny firenena madinika rehetra, ary na dia ny zanak'Israely ary dia babiny tamin'izany vanim-potoana izany. Ary fomba ny firenendehibe rehefa tena ambabo ife ny firenena madinika izy dia ampanekeny ny foto-kevitra rehetra, ary rehefa tsy manaky an'izay foto-kevitra izay dia saziny fahaiziny tanteraka. Hosortena ny firenena madinika Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao amin'ny tantaran'ny Daniel 3 izay sotomantsika lesona kely vetivety, fa tsy hany ny valaparan'ny fanazavantsika, fa tsy nanaiky mihitsy Sadraka sy Mesaka ary Abednego ilefitra eo amin'ny foto-kevitra napetraky ny Nebokadnezara izay mpanjaka ny firenendehibe tamin'izay ny feno tany sy ny fanjakana. Dia hitantsika ny zavatra nataony, fa natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra. Tsy azo lazaina hoe tsy natahotra izy telo mirahalahy, fa vokatry ny tahotra n'Andriamanitra dia izao tsy hanaiky zavatra tsy rariny, zavatra nandraran'Andriamanitra dia natsipy tao anatin'ny lafaoro mirehatra afo. Ary teo no natonga antsika nanazava ny famarinana izay napetrak'Andriamanitra hoe izaho ho Jehova ho mandafy manodidina azy sy ho voninahitra eo foany. Tsy hoe faly fotsiny mandray an'izay teny fikasan'izay, fa tsy mora ny ainana amin'izany rehefa tonga tao anatin'ny lafaoro mirehatra afo, tao anatin'ny fitaintainana mafy,
tsy araky nieritrereten'ny olona hoe atsy-pahazo ary zay fa mahafinaritra anay zany fa matoko fa mamonjy anay n'Andriamanitra fa Andriamanitra mahafantatra ny fomba ieveran'ny olona fa rehefa tena matoky azy tanteraka na eo raha ny fitaintana ny ianao atsipy anaty laforomidrehitra afo zany ona mono tsy hitaraina ianao aona ny tsy atahotra ianao fa rehefa tonga atao anatin'ny laforomidrehitra afo gaga izy telo ndralanao gaga voalohany satria raha nieritreritra no maisy oringana ro faty tao tsy nampaninina azy ny avo lasa manda manodidina azy niaro azy ny avo zay natsangan'ny Nebokadnezara ary tsy vitan'izay fotsiny fa mba hatanteran'lay Zakaria 4:7 hoe voninahitra eo foana dia niaraka taminy tao raha lazaina tsotra any amin'ny testamenta taloha Jesosy io faefatra tao anatin'ny laforomidrehitra afo io ka natonga ny famonjena tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ary zany rehetrarehetra zany manam-pirofo amintsika hoe io teny fikasan'Andriamanitra io tsy teny omena ny olona rehetra fa teny natao ho an'ny olona misedra fahoriana misedra fanenjehana kanefa miazona ny marina teo anatrehan'izay nefa fantatritsika tsara ny teny fikasana dia teny fampahirezana ho an'ny zanak'Israely izay niaritra fanenjehana rehefa mizotra tamin'ny lalan'ny fanafahana mamerimberina an'izay fono tsika mba ho tafaletika lalina ao anatin'izay tsika sy ho nevy ny firenena satria ny baiko azo tamin'ny zanak'Israely rehefa izotra amin'ny lalam-pahafahana dia anangana ny Jerosalema efa ho rava ary anangana ny tempoly Jehova zany hoe hiazona ny famarinana dia torak'izany nevy ny firenena zay azo lazaintsika hoe tena efa potika efa tena tsisy azo hijerevana azy intsony anarany fotsiny no firenena mahaleo tena manana ny fahaleovan-tena fa miaritra fahoriana mafy kanefa raha ny tantara njovan'ny fotoan'izao dia misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana mba hitondra fivoarana eto amin'ity firenena ity dia tahaka ny zanak'Israely nahazo baiko atsangano ray Jerosalema efa rava tao anatin'izany nefa ny zanak'Israely inona ny voka nisy ny fanenjehana nisy ny fanakeviana nisy ny fandrabiana misy mihitsy ara fitaomana ny olona mba tsy hanatanteraka zay asa fanorenan'izay ary tao anatrehan'izay indrindra kivy ny zanak'Israely rehetra ka natonga ny Jehova naniraka ny Zakaria mba hitondra fampahirezana ho azy hoe za dia mandafo manodidina azy voninahitra eo fonjany hoe mba afahan'izy ireo manohy ny asa ifikirany amin'Andriamanitra fa tsy programan'olombelona ny zavatra ho tanterahan'ny zanak'Israely fa programan'Andriamanitra dia tahaka ny notsika ihany koa eto anatin'ny eto amin'ny ivon'ny firenena zay azo lazaina na inona na inona antoko-pivavahana misy dia firenena mivavaka fa zay tanjona kendrena mba hivoaran'ny firenena programan'Andriamanitra mihitsy kanefa ao anatin'izany tsy tokony ho gaga fa tsy maintsy misy foana ny fanenjehana ny fandrahonana ny fanakeviana kanefa efa tonga ny teny fikasana ka raha tonga zany teny fikasana zany dia zao tsy tokony hiraviravitana antsika fa hery mandrakariva satria lalana tsy maintsy izorana fa misy ady eto anivony zao tontolo zao misy ady tsy maintsy atrehana ary isan'izay zay nanelingelona ny fivoarana manerana n'ity zao tontolo zao ty nateto Madagasikara raha ny fisininy valana retininy zay nendrasany tsy tia rehetrarehetra hoe tena potika tanteraka Madagasikara kanefa tamin'ny fomba mahagaga na teteo raha ny ady zay natrehana ny fahoriana ny atra dia mbola afaka nizotra mandrakariva nametraka ireo fotodrafitrasa maro isan-karazan'izay tsy azo nieritreretina mihitsy hoe mbola ho vita ve zany ao anatin'ny fahoriana zay miandady andalovana kanefa na izany na tsy zany araka ny resantsika hoe tsy mbola mpandresy isika zany akory tsy midika hoe tsy ho foana ny coronavirus fa tsy ho ihany loza miatra fa arakaraka ny androsoana dia ny zavatra tsy maintsy hitranga dia misy foana ny fanenjehana misy foana ny ady tsy maintsy atrehana misy foana ny fizahan-toetra maro ny fakapana
tsy maintsy atrehana ary izay indrindra ny tokony ampahory atsika mba isika mba hiady tanteraka mihitsy fa Jehova no momba atsika manoloana ny ady. Jehova no ampandresy atsika rehefa tonga ny teny fikasana zaho Jehova mandafy manodidina azy ary voninahitra eo fony. Matetika tokoa isotomana ny saintsika hoe misy vanim-potoana mieritreritra fa nanao ny tsara, mieritreritra fa nandeha tamin'ny famarinana, mieritreritra fa nandeha tsy misy tsiny, kanefa tsy araka ny valiny eritreretintsika ho tonga amintsika nefa ny zavatra mitranga fa fanenjehana, fanesoana, fanaratsiana ary inona no tanjona kendrena ao anatin'izany. Vokatry ny fialonana no mahatonga an'izany amin'ny lafiny anankiray, kanefa vokatry ny toe-tsaina avy amin'ny devoly, satria ny devoly tsy mahataty mihitsy fivoarana, tsy mahataty mihitsy zavatra tsara hipotra ao anatin'ny zavatra katsahan'ny olona miaraka amin'Andriamanitra, kanefa tsy voasaka an'izany fa tsy maintsy antalova an'izany. Araka ny resahantsika hoe ny fiainantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty dia ady misy fahavalo tsy maintsy atrehana mandrakariva, fa hafa kosa nefa miaraka amin'Andriamanitra azo antoka ny tena fandresena ary dia tsy tokony gaditsika manoloana ny toe-javatra mitranga na iza raha tsy mijery fotsiny zao miditra antsehatra ho avokoa nge ny devoly etsy an-daniny tamin'iny vadana retina zay mitranga manerina an'izao tontolo zao ary tsy mbola tapitra ny ady any ivelany ary ohatra mivoatra amin'ny fomba mampatahotra zany valana retina zany. Ary na isika raha mitaintaina hoe sao dia tonga ty ndray zany rehetrarehetra zany fomba fiasan'ny devoly mba handringanana ny olona ary misy sain-dalina satana ao ambadiky ireny loza mitrango ireny mba hanapotehana ny firenena madinika rehetrarehetra, hanapotehana ny olona zay tena tsy miorina tsara, kanefa na dia firenena madinika na dia heverin'ny olona ho kely aza raha vo mifikitra amin'Andriamanitra dia misy foana ny famonjena sy ny fanafahana ataon'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina velon'Andriamanitra. Tena hiasa anao ny ezaka rehetra fantatra ny zanak'olombelona fa mety hirovatena, kanefa rehefa miakina amin'Andriamanitra dia manampy Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ny amin'ny zavatra tanterahana rehetra, saingy feno fahasoavana avokoa ka mitera-boka soa eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Dia torak'izany ny zavatra atrehantsika amin'izao vanim-potoana zao, tsy hoe ny voakom-pandresitsika fa ny ady tsy maintsy mitohy, kanefa indraindray mahatonga tompona andraikitra nisa tokony miravoravo tanana ny faniviana maro isan-karazany, ny ady izay atrehana raha ny eritreritra nge dia hoe tokony hivoaka ho mpandresy, dia tokony hilamindamina, dia tokony hiaina hiadany, fa ny zavatra mitranga ary ny azo antoka dia zao tsy dia misy filaminana arak'izay treretin'ny olona azy fa ny ady tsy maintsy mitohy, tsy maintsy misy foana ny loza, tsy maintsy misy foana ny mpanakivy, tsy maintsy misy foana ny mpanenjika. Ary zay nefa no afatra tiana mpita amintsika raha miaraka amin'Andriamanitra tsika, tsy tokony ho taitra manoloana an'izany toe-javatra zany fa ao anatin'izany indrindra no anatanteran'Andriamanitra ny teniny hoe zaho mandafy manodidina azy, zany hoe tena ametraka lafaoro midrehitra afo avetsy averoa ny fahavalo rehetra hatramin'ny devoly sy ny olona zay manaky ny toe-tsain'ny devoly mba hantatsahany ny olona zay miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'izany mba ho vonoana, mba ho may, fa ny azo antoka nefa teny tonga zany dia zao tsy havanina izy akory fa ny tetika ratsy rehetra zay natao ho fefy manodidina andringanana ny olona mandeha mahitsy lasa fefiferovana indray ho an'ny hoe ary zavatra hitantsika tamin'ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, le miaramila faran'izay mahery zay tena nibaikomy ny Nebokadnezara anipy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego ao anatin'ny lafaoro misy afo midrehitra ny zavatra mitranga nefa dia zao reny taty ivelany reny indray no maty. Ary no tena mampatahotra ozy tsika tsy mirary an'izany, tsy mirary ny mpanenjika, tsy mirary ny mpanaratsy mba ho ringana fa any Jehova mifahamalina, kanefa izay ny famarinany tenin'Andriamanitra hoe misy fotoana voatendrin'Andriamanitra ho an'ny olona mandafy manodidina voninahitra eo fony tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego
fa misy kanefa famalian'andriamanitra ho an'izay miseho azy ho mahery zay baikeo ny Nebokadnezara mainy afo zay le ataontsika hoe mainy afo natsangany teo ihany kanefa tsy mirary an'izanytsika fa ny azo antoka kosa nefa na eo ara ny ady atrehana mbola mindroso ny fivoarana mbola misy ny fiarovan'andriamanitra ary matoky ny teny fikasan'andriamanitra tsika fa tsy maintsy aneo ny voninahany amintsika mbo fampahirezana antsika tantara anankiray satria eo amin'ny fiainana tsy laozan'izay hoe tena arakaraka ny mba zavatra tsara nataoko ohatrany tsy mahitana sitraka mihitsy ohatrany vo mainka fanenjehana ny zavatra mitranga ary ao amin'ny jaona toko fahinina amby folo jaona toko fahinina amby folo dia jesosy efa nafantatra an'izany rehetrarehetra zany jaona toko fahinina amby folo dia raha vaketsika ny andininy fa fito amby folo ka hatramin'ny andininy fa raiky amby roapolo izao ny voasoratra eo zany zavatra zany zo mandidiko anareo mba hifankatiavanareo baikeo meny Jesosy Kristy eto zany dia didi-pitiavana io mba tonga atsika manentana mandrakariva neninenina dia zavatra mitranga tsy vanim-potoana hifanakana an'izao reo olona fa vanim-potoana kosa hifanomezan-tanana mba hikatsaka ny zavatso rehetra satria tsy sitrak'Andriamanitra ny fanakorontanana Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana kanefa na inona zavatra mitranga tsy takona fenina fa ohatrany misy foana toetsaina ty tondra korotana ary io toetsaina avy amin'ny devolina mahatonga an'izany rehetrarehetra zany avelan'Andriamanitra hitranga ihany ko nefa ho an'ny olona mandeha mahitsy mba hizahana toetra azy hoe mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra ve satsia eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ary zay no nahatonga an' Jesosy Kristy miteny voalohany napetrany tamin'ny mpianany zany zavatra zany oso manodiko anareo mba hifankatiavanareo zany hoe ny zavatra atao rehetra dia tanterahana mpitiavana tsy asiana valifaty na eo ara-ny fanenjehana zavatra efa fantatra ange zany man'ny olon'Andriamanitra rehefa manao ny marina ianao dia tsy maintsy misy mpanenjika mandrakarivo kanefa manoloana an'izay rehetrarehetra zay tsy andeha hovariana hitodika ka hifanehatra n'izay mpanenjika sy ny tsy tia fa ny tokony atao dia mizotra mandroso mandrakariva fa zay manenjika alao manenjika araka ny fomba fiteniny olona mandrakariva hoe tsy misy olona enjehana any ariana zany fa any aloha tohizana ny dia fa aleo ny manenjika ny mandrakariva ary inona nefa no ahafahana mahatanteraka ny fikasana tsara rehetra eo amin'ny fiainana dia ny fifankatiavana ary anisan'ny zavatra mahafinaritra io targetra io eto anivon'ny firenena satria tsy misy ambony indrindra ao amin'Andriamanitra akoatran'ny fitiavana zay nasehoany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty le Andriamanitra tonga nofo fa inona ny zavatra niatra taminy fanenjehana famonoana dia azakakitsika raha ohatra n'izao ny zavatra mitranga fa lalana tsy maintsy hizorantsika zany kanefa mizotra amin'ny lalam-pandresena tsy hovariana fotsiny andeha hiainy ny mpanenjika vetsaveroa fa rehefa nisy zavatra tsara tao an-tsaina natolotr'Andriamanitra mba ho tanterahana ny zavatra tokony atao dia tsotra ihany mandeha mahitsy manao zay hahatanteraka ny zavatra tsara rehetrarehetra tsy anaikeo kivy manoloana ny ady manoloana ny fanenjehana manoloana ny loza zany tsy maintsy hitranga avokoa zany rehetrarehetra zany ary eto mbola miaina eto amin'izao tontolo zao tsika satria amin'ny sehatra ranofo dia tian'Andriamanitra heritsika fa eo amin'ny zava-panama manoloana ny toejavatra izay mitranga dia Andriamanitra dia ilaza amintsika hoe fa mitombotra ange ny fiafarany tantara tsy azontsika antenaina eto amin'ity izao tontolo zao ety tsy maintsy horavany ty izao tontolo zao ty ka raha eto fotsiny mieritreretintsika hitediava-piadanana dia maty foany Kristy isika ny maty antoka indrindra satria zay zavatra no ariny tanana faran'izay mahafinaritra teto ary tsy maintsy horavana ny ahaizantsika mandrindra zay zavatra eto amin'izao tontolo zao sy ny fitsonjovantsika ny fiainana mandrakizay zay ny antony fampahirezany tenin'Andriamanitra fa tsisy ho afabela manoloana fa marina ny tenin'Andriamanitra baiky nomeny Jesosy mba hifankatiavanareo zay nizany izy tonga saina tokony efa nolotana mandrakariva
manoloana ny fikasana tsara rehetra kanefa tsy tokony hotaitra, manoloana ny fanenjehana fa tsy zakany devoly io tsy maintsy misy ny mpanenjika fa tsy tokony hovariana akory nefa manoloana andeha hamaly hoe anka ohatran'izao natao ny mpanenjika dia andeha hitodika ao ajanoko ny zavatra tsara rehetra fa andeha hanohatra indray ny mpanenjika fa aloha izy hanenjika teny nomena ny zanak'Israely ange zany ilazao ny zanak'Israely Jehovah hiady anareo ozy fa ianareo kosa anginy zany hoe tohizana ny asa tsara tahaka ny zanak'Israely tafavoaka tao Babilôna nahazo baiko anangana ny Jerosalema, tohizana ny fananganana ny Jerosalema, tohizana ny fananganana ny trano Jehovah fa tsika eto amin'ny firenena malagasy na inona mety ho fanarabiana, fanakaviana, fanenjehana, fanosorapotaka, tohizana ny fananganana ny fotodrafitrasa, tohizana fa zay manenjika satria io tsy ho tapitra io na iodika vitsika na iodika vanana dia misy mpanenjika manolo tena ho an'Andriamanitra koa ianao tsy maintsy misy mpanenjika fa inona no tokony atao zay tonga saina dia manatanteraka ny tenin' Jesosy mifankaty tsisy azo atao akoatran'izay mifanometanana fa raha mbola misy mifanometanana mandeha amin'ndrariny sitsiny tsy matahotra ny afo zay atsangany olona manodidina izy mahay ny afo natsangany fotsiny andiny fahavalo-ambin'ny ary teny mampahery ny tenin' Jesosy Kristy raha alan'izao tontolo izao ianareo ozy dia ko fantatrareo fa za efa halany taloha anareo raha naman'izao tontolo izao ianareo ozy dia ho tiany azy zao tontolo izao fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo zany rehetrarehetra zany mba ho toko atsika ny zavatra antalovatsika io ange metra lavitra ny eo raha ny zavatra niantra tamin'i Jesosy raha halan'izao tontolo izao anareo tsarovy Jesosy efa halany taloha anareo kanefa ny baiko izay momeny dia tsotra ihany mifakatiava ary aza taitra amin'izany tsarovy zao miteny izay milazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe ny tompony raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa ary raha nitandrona ny teniko izy dia hitandrona ny anareo koa fa zany rehetra zany ozy no ataony aminareo noho ny anarako satria tsy malala zay naniraka izy satria inona ny mahatonga an'izay rehetrarehetra zay tsy fantatry ny olona ny sitrapon'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra takan'izany tsy mbola vita ozytsika ny ady na ataoko hoe ho resy ara-ny coronavirus ny loza tsy farana na ataoko hoe isy ara-ny filaminana amin'ny lafiny sasany fanakorotanana tsy hijanona tsy maintsy misy foana ny fanenjehana ary zay fanenjehana izay nefa lasa zezika mampandroso indray ary tsy tokony variana eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa toko mandrakariva ny teny fikasana zay nataon'Andriamanitra hoe ary zaho Jehovah no mandafo manodidina azy ho voninahitra eo foana raha tsy tafalatsaka ao anaty lafaoro ianao tsy tanteraka aminao zany teny fikasana zany raha tsy latsaka ao anaty lafaoro ianao tsy misy voninahitra iseho zany ao anatin'ny toe-javatra sarotra zay eritreretina vao mahakivy tsy ho tafavoaka miditra antsehatra-Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga tsy fantatra hoe firy amintsika no saha ilaza hoe niezaka nataony tenantsika fotsiny na tonga atsika mivoaka mpandresy azo lazaina hoe mivoaka mpandresy na dia mbola mitohy ara-ny ady mizotra amin'ny lalam-pandresena mizova amin'ny taona zao manoloana valana retina izy amintsika no saha ilaza ka irehare fa tena ihery ny tenantsika no natonga an'izao rehetrarehetra so fa ny zavatra azo antoka kosa dia ty misy tanin'Andriamanitra mitsotra mahagaga ho an'ity firenena malagasy ity ao anatin'ny zavatra tsy ampozina ao anatin'ny zavatra hieritrretana fa tena ho tafalatsaka ao anatin'ny kiso misy ny valim-bavaka ataon'Andriamanitra ary ny herin'Andriamanitra no natonga an'izany rehetrarehetra zany ireo indrindra mampaherezana mitondra fanjakana filoham-pirenena mampaherezana vahoaka rehetra aza miala amin'Andriamanitra mifikira amin'Andriamanitra raha teo lavorary mandrakariva ny zavatra zay kasaina tanterahany manoloana n'izany toe-javatra rehetrarehetra zany tsy tokony hokivy mandrakariva lalam-piainana zany satria miaraka amin'Andriamanitra hiazona ny famarinana
tsy maintsy misy ny fanenjehana kanefa tsy tokony raviravy-tanana manoloana ny zany rehetrarehetra zany fa Kristy efa nyteny raha alan'izao tontolo zao nareo zy tsarovy zao efa alany taloha nareo fa nipaiko izay nomena nefa tsy misy entana toelo izy ny fiadina hoenty manohatra izay fanenjehan'izay de zao ny fifankatiavana zany zavatra zany manodidiko anareo zy Jesosy mba hifankatiavanareo zay ihany no toepanatsara indrindra zay tonga zainy ndao hifanometanana mandrakariva mba handroso ifampitondram-bavaka nefa eo anatrehan'izay ametraka zay rehetra mety ho fanahiny eo ampelantanan'Andriamanitra fa tsy vitantsika amin'ny heriny tenantsika nenenina fikasana tsara rehetrarehetra matoa tanteraka de misy tanin'Andriamanitra mitsotra manampy mba hitondra fitahina manome tolotsaina vaovao mba fahana mandroso mandrakariva miara-miasa daholy zavatra rehetra asoa zay ten'Andriamanitra kanefa manoloana ny zavatra tsara kosa nefa tsy mba sitrak'Andriamanitra ny firehariahana fametrahana ny fiainana tanteraka mipelatanan'Andriamanitra zany ny zavatra tian'Andriamanitra tena ho tsapan'ny olona mandrakariva eo amin'ny fanarahana azy tsy moramora hosika ny atanteraka ny teny fikasana ety am-pamaranana zao Jehova de ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo foana ny zavatra azo antoka teny tonga mety betsaka ny tsy mino fa natao ho an'ny firenena ho natao an'ny fiangonana zay tapa-kevitra izotra amin'ny fahamarinana hiverina amin'Andriamanitra araka ny resahantsika hoe ny aretina zay mitrangana ny herinan'izao tontolo zao nge de famerenin'Andriamanitra milony ny olona mba hitodika aminy ary raha ny tena marimarina de fampitodiana mihitsy zay milaza ny tena no kristiana mba hiondrika hiverina andinika ny baiboly sao de araka ny fisainantsika nytondrantsika ny tenin'Andriamanitra io fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra de zao ny ala amin'ny lasatra fototra tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hiverina ho amin'ny famarina ny tenin'Andriamanitra satria misy voninahitra tian'Andriamanitra ho aseho ao anatrehan'izany rehetrarehetra zany ka ty tao am'ity de taona ny ady taona ny olana kanefa taona isin'ny fiarovan'Andriamanitra sy taona ihany keo any amin'Andriamanitra ny voninahiny gaga nge Nebokadnezara tamin'izany vanim-potoana zany gaga koa raha namany Joba ny vadiny tsy nahita teny intsony rehefa tena tonga valimbavaka ny raisina avy amin'Andriamanitra raha ndray aran'ny atsara vela tsy hitaka ny Joba rehefa hita fa naverin'Andriamanitra ny fiadanany de tonga avy ny olona nitsapa alahelo azy na ny namany na ny sakaizany ny olona teo tanàna nampahiry any Joba zay efa mahery naverin'Andriamanitra ny fiadanany lasa raha lazaina amin'ny teny tsotra ny solelaka tamin'ny Joba satria tsy kivy Joba tao anatin'ny fahoriana de tahaka ny satraka sy Mesaka ry Abednego nisy vanim-potoana resy lahatra ny mpanaratsy rehetrarehetra fa to tsy mainareo to tavavoaka nareo ary izy lefa efatra le voninahitra ny araka taminareo zay antony tsy namay anareo ao ny Daniel ny maranatsika azy Daniel toko fahatelo Daniel toko fahatelo zavatra mitranga ny 9:7 tantarany satraka sy Mesaka ry Abednego zay natsipy tao anaty lafaoro midrehetra afaka nefa tsy mahitao de ny fanatona ozy ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura ary ny mpanolotsaina ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery hampaninona ny tenana akory ny afo na nisy singam-bolo nikaikina tamin'ny lohany na niova ny lobany ary tsy nisy fofona afo akory tamin'ny zavatra mahagaga nge zany zavatra nitanteran'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga teto Madagasikara nge zany satria nitanjona nikendreny ny devoly sy nandrasany tsy tia rehetrarehetra ho bodika tanteraka Madagasikara kanefa de tao anatin'izay verina fa toe zavatra sarotra nandalovana mbola nytoy ny asa mpanavotana ny asa mpivoarana fananganana fotodravitrasa avetsy averoa teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany enona ny mahatonga an'izany misandron'Andriamanitra mitsotra teo anatrehan'izay kanefa inona ny zavatra misy 9:20 ary io ny zavatra andrasany
satria rehefa tena ny olona tena mahatoky ao amin'ny fanarahana an'andriamanitra maneo ny voninahiny na de zay verina fa tena lehibe indrindra ary satria eto Nebokadnezara de tandindony mpanjaka ny tondra ny tantana ny firenendehibe zay ny fe ity zao tontolo zao ty tamin'izany vanim-potoana zany nanam-pahefana teo ambaniny fitantanany ange ny firenena madinika ry firenena jentrisa maro isan-karazany resiny ny zanak'Israely ny fireneny Joda tena andeviny kanefa na de andeviny ary de mbola navelany anany mpanjaka ny tantana azy ihany zany hoe ohatrany manana fahaleovan-tena kanefa tsy tena afaka fa vokatry ny fijoroana Daniel, Sadraka sy Mesaka ary Abednego de zao ny tenyity lehibe ny firenendehibe ty Nebokadnezara ny teny ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego zay naniraka ny anjely ny amonjy ny mpanompony zay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy anompo na ivavaka am'izay andriamanika hafa afa-tsy Andriamanitra ihany ka de manao lalàna fa ny foko-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny zay manao teny tsy mety ny amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego de ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony fa tsy misy andriamanika hafa mahavonjy tahak'izao zany zavatra zany tsy maintsy ho hita taratra manerina n'izao tontolo zao manerina indrindra ny firenendehibe manoloana ny toe-javatra zay nitranga teto amin'ny firenentsika ho vaky vava tanteraka mihitsy atahotra sy angovotra ary inona natahorany sy angovitany tsy le firenena madinika ange tsy Sadraka sy Mesaka sy Abednego ange fa ny Andriamanitra le hery zay mifikirana Sadraka sy Mesaka ary Abednego na tonga ny Nebokadnezara nandray fanapakevitra azy misy mikidikitika andreo fa tsy misy Andriamanitra mahavonjy afa-tsy ny Andriamanitra izy ireo de atoraka zany keo zao toe-javatra mitranga eto amin'ny fireneny zao mampitodika ny olona manerina n'izao tontolo zao satria be ny manara-maso fina ny zavatra mitranga tao misy ny famonjena Andriamanitra tahak'izao misy Jehova tokana ihany raha tsy nitehitra tamin'i Jehova le Andriamanitra ivavahany kristianina zao fireneny zao efa potika fa ny amin'io Jehova io mivaky vava ny olona rehetra ho resy lahatra ary zay le voninahitra tian'Andriamanitra ho aseho manerina n'izao tontolo zao zay voninahitra iraha manana amin'ny olona matahotra n'Andriamanitra tsy misy tsara afa-tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra tia-pamaranana mahireza re voakan'Andriamanitra mahireza ary piraitanitra azy ary mampahery mandraka rehefa ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa mahireza fa ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika ozy Jesosy zany teny zany nolazaiko aminareo mba hifankatiavanareo mba hifanometanana zay olona rehetra matahotra an' Jehova de hivavakitsika sodronao Jehova Andriamanitra ray amin'ny teninao ndray zay tonga taminay ampieritrretana anay fa manoloana ny lalina zay zoranay de tsy maintsy mandalo ady mandrakariva kanefa matoky izay fa tsy anay ny ady fa anao ny zavatra andrasanao aminay de ny androsonay mandrakariva ny fanarahana ny famarina misaotra ny valimbavaka nataonao tamin'ny firenena ary mangataka ny mba hiasanao mandrakariva mba hatapombahava ny fahavalo de tahaka an'izay zavatra nitranga tamin'ny Joba ka raha nananteny Satana fa hiala tamin'Andriamanitra Joba fa maika nampifikitra azy zany mba ho toraka zany keto ty firenena malagasy ity mba hatahotra anao mandrakariva eo amin'ny fitantana eo amin'ny asa mandrarana mba isehoany voninahitra ao atoko sy mino zay fa Andriamanitra miasa io Andriamanitra manavitra anao ary hitanao fahoriana ny olona zay mbola andalovany valina reta ary mety tsy zany ihany fa misy ny fahoriana hafa menjady amin'ny olonao mamendra fo tompo mariny ny teninao fa ianao de mandafo manodidina voninahitra eo fonay de misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy de manona ny fahasoavana sy ny fiatanany tompo tsika mandrakariva